Efa miresaka mikasika ny taranja baskety antsika tao anatin'ny fanadiadiny iny eo amin'izay taranja baskety izay ihany fa fifananana ty amin'ny kontinanta afrikanina kosa notoloran'ny fédération malagasy ny taranja basketball $3,000 amin'ny ekipan'ny Ascut ny alakamisy tolakandro teo mialohan'ny hanaingany hiatrika ny fiadinany amboarany Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka tao Angola ny fafolo ka hatramin'ny fahasivy ny volana Desambra ho avy zao teny amin'ny fitoeran'ny fédération malagasy ny taranja basketball moa nanaovana an'izany tolotra izany ny ampiny tsodrano avy amin'ity fédération piahany baskety eto amintsika ity. Ny talata ho avy zao no anaingy andeha hiatrika ny fiadinany amboaran'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka taranja basketball sokady zazalahy ny ekipan'ny Ascut avy any Atsinanana fifananana izay atao any Angola ny folo ka hatramin'ny fahasivy ny volana Desambra ho avy zao. Toy ny fanao mazatra dia tonga nandray tsodrano avy amin'ny mpitantana ny fédération malagasy nyty taranja baskety ity teny amin'ny foibeny 67 hectare ny mpilalao sy ny mpanazatra ary ny mpitantana ity ekipa ity ny alakamisy tolakandro teo. Akoatra izay tsodrano izay dia nanome vatsin-dalana mitetina $3,000 ho an'ity solitena malagasy amin'ny fifaninanana afrikanina ity ny FMBB. Ny solitena ny filohan'ity fédération ity nandritra io fotoana io moa ny filoha lefitra Lionel Rabenarivo tamin'izany no nilazany ny fanirian'ny tontolon'ny baskety malagasy hitan'ny ekipan'ny Ascut any amin'ny dingan'ny famaranany fifaninanana. Tetsakilan'izay dia nisaotra ny fianakaviam-ben'ny FMBB ny filohan'ny Ascut mbola rajona. Nambarany ary fa manana ray aman-dreny tokoa ny Ascut manana ny FMBB ny tsodrano azy ireo amin'izao fandehanany hiatrika adi-goavana izao. Nampahafantariny ihany koa fa akoatra io vatsin-dalana avy amin'ny FMBB io dia nitondra fanampiana goavana ho azy ireo amin'izao fandehanany any Afrika izao ny fiadidinan'ny Repoblika Malagasy sy ny faritra Atsinanana. Farany dia nampanantena Ibina kapiten'ny Ascut fa hanao ny faraheriny ny mpilalao rehetra tsy ampitsanga menatra ny firenena Malagasy any Angola.